Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. L'assaut. XXL. Manolotra anao ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tampoka ary tsy nandiso fanantenana ny fanendren'Andriamatoa Tsay Christian anohy asany maha-praiminisitra azy fanendrena izay tsy mivoana tamin'ny voalazan'ny lalam-panondrenana hoy ny solombavamboaka sy ny vondrona politika. Ankizivavy iray amin'ireo namoniainy vokatry ny fiotsahan-tany tetsy tsy mialon-jafy no hitan'ny mpamonjy vonany hariva teo. Miisa telo ireo razana mbola karohana. Nahitana trondro maty maromaro teny amin'ny renirano Ambavarano ao amin'ny fokontany Andrakaka Tolaniaro. Nahitana fasimenty marobe ihany. Voalohany no nahitana tranga tahaka izao hoy ny solombavamboaka avy any an-toerana izay manahy mafy ny fahasalaman'ny mponina. Train miisa 5 mivoakasiky ny tsy fampianarana vokatry ny orambe mikijy izay raha ny fampitam-baovao azo avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ny faritry Diana no isan'ny vomafy amin'izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanatanteraka fifanaova-tsy ny mpifanarahana vaovao androan'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron sy ny chancelière allemande Angela Merkel. Anamafisana ny fifanarahana eo amin'ny Frantsa sy Allemagne ny taona 1770 izany raha ny fanazavana. Salantra tompoko lasy sy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farana. Namboatsika ny vaovao dia tsy tampoko ary tsy nadiso fanantenana ny fanendren'Andriamatoa Tsay Christian anohy ny asa maha-praiminisitra azy fanendrena izay tsy mivoana tamin'ny voalazan'ny lalam-panondrenana hoy ireo solombavamboaka sy vondrona politika. Mampiona rakotoarso. Anisan'ny nandrasan'ny vahoaka malagasy ny fanendrena ny praiminisitra lehiben'ny governemanta omaly izay navoatana ny praiminisitra ny tantana ny governemanta ny fampiresana iny Tsay Christian. Nanambara ireo solombavambahoaka fa tsy nivaona tamin'ny voalaza ny lalam-panondrenana ny fanendrena iny. Mahita izay fa ny safidy ny andehengana ny filoham-pirenena indrindrandrindra ny fitohizan'ny raharam-panjakana mba ahafahana miasa tsisy fitapahany asa mandraraha fampandrosoana mamarika izay hoe TGV tanora gasy vonina izay mandeha haingana. Izay solombavambahoaka manantena fiaraha-miasa ho an'ny fampandrosoana ny firenena satria izahay no mitondra ny hetahetan'ny vahoaka avy any lavitra avy any faritry ka vonina ny metanana ny praiminisitra Tsay Christian ao anatin'izao fiatoboan'ny fitondran'ny filoha any Rajoelina zao. Raha amiko manokana sy ny vahoaka aty Iosy dia efa napoizina satria ny antony dia sotra ary jeren'ny olona amin'ny fomba fiasany sy ny zavatra nataony teo dia neritreritra ny vahoaka taty aminay hoe raha misy ny fanendrena praiminisitra dia tokony hiverina eo amin'ny toerany Tsay Christian. Azo sokajina horoa zany izy eo amin'ny lafiny lalàna aloha dia feno ny fehipetrana nendrena ny PM satria efa notendren'ny mapara zay maroniste eo amin'ny Assemblée nationale ny PM talohan'izao ary mbola tsy nisy fifidianana tahorinan'izay ka mety nagnova ny isan'ny maroniste amin'ny antemera-pirenena. Midikan'izay izy lojikan-javatra regny mitombona ireny fanendrenan'ny PM ireny. Ka raha ny bureau politique national ny mapara na ny TGV zany no nanolotra azy dia tsisy olona afaka andany zany.
satria tsy hitapokitam-pirenenany ny vondron'antoko politika mapara no manana député maro anisa indrindra ao amin'ny assemblée nationale amin'izao fotoana zao zay zany mahatonga anay hoe normal iny fanendrena iny raha jerena koa amin'ny traikefa na ny fahaiza-manao ny premier ministre io dia tena mipetraka tsara amin'ny tokony place tokony ametrahana azy. Tsy tampoka ary tsy nandiso fanantenana ihany koa ny fanapahan-kevitra niraisin'ireo solombavambahoaka maro anisa raha ny fanazavana trany. Dia lafiny politika tsika mila stabilité institutionnelle. Ka ny zavatra nisy teto ny arahana lala nandeha nizotra tamin'ny atsaka sy andava ny fifidianana ka ny résultat an'izay zany no jerevana ny bilan angamba ny jerevana dia positif zay zavatra rehetrarehetra zay ka tsy dia hita loatra ny maharatsy fanendrena an'Andriamatoa Tsay Christian. Io ny olona navita na nanatanteraka ny adidiny zany hoe nisy zany ny andraikitra napetraka taminy ary tanteraka ny atsakany sy andavany ary ataoko angamba zay ny olona mendrika zay olona mahatateraka adidy napetraka amin'izay ary eto angambany tsara koa fantaritsika fa mbola misy an'ireo fifidianana zay manaraka zay tokony mbola vitaina dia manoloana an'izay rehetrarehetra zay zany ny olona efa hita zany fa nahavita na natanteraka atsakany sy andavany no mendrika anoy ny asany ka rariny dia rariny zany raha amiko anjaran'izany ary omeny lalàna anazy mihitsy fahefana feno no manendry ka aminay dia manambara fitokisana manambara fitohizana fiarahana miasa zany zavatra any hoe mitohy zany amin'ny asa efa teo ary eo ihany koa ny fitokisana amin'ny asa mbola ho tanterahana. Misaotra betsaka ny Andriamatoa Filohana Andry Rajoelina tamin'ny fanendriana Andriamatoa Tsay Christian premier ministre ka eto izahay loholo indrindrandrindra moa parlementaire agny Afatra Sofia dia miarahaba n'Andriamatoa premier ministre Tsay Christian ary mirary fiaraha-miasa matotro aminazy mba ahafahana hampandroso iny Afatra Sofia iny sy hampandroso ny faritany Majunga Ray Manontolo indrindra moa ny Madagasikara Ray Manontolo. Andrasany maro araka izany ny fahafahan'ny filoham-pirenena anatanteraka ny vinam-pampandrosoana izay ataony miaraka amin'ny premier ministre Tsay Christian izay mbola nametrahany ny fitokisana. Fa ankizy vavy iray amin'ireo namody any vokatry ny fiotsahan-tany tetsy tsy mialonjafy no hitan'ny mpamonjy vonina ny hariva teo. Misa telo ny ireo razana mbola karoana amin'izao fotoana izao. Efa misy ny fipetrany raisana amin'ireo toerana maro mampiayay raha ny fanazavana azo. Henri Flory. Vatana mangatsiaka ankizy vavy iray indray no hita ny hariva teo. Nandritra ny asa fikaroana nataon'ireo sampana mpamonjy vonina miasa eny tsy mialonjafy. Ankoatra izay mbola ao anatin'ny fikaroana trany ireo olona telo namony ainy izay tsy mbola hita hatreto ireo sampana mpamonjy vonina, ny corps de protection civile ary ireo mpitandro filaminana. Nisy ny fampitomboana ireo mpamonjy vonina miara-misalama ny fikaroana. Eo ihany koa ny fanampiana ireo sampandraraha maro samihafa. Tonga tena antoerana ny tondram-bavaka ny asan'ireo mpamonjy vonina ihany koa ny eo anivon'ny sekoly manodidina. Dia rehefa naheno sy malala ny sekoly dia anisan'ny fanabeazana ny hoe mampiray fo ny sekoly manontolo, mampiray fo ny mpianatra amina zavatra mitranga tahaka izao. Dia amin'izao ora izao zany zahay dia manao chaîne de prière, manao adoration ny ankizy ao amin'ny sekoly ihany no atao mba hanamorana ny fahitana ny razana sy hoe hivavahana hankahirizana ho an'ny fianakaviana ary hivavahana ihany koa ho an'ireto olona miasa mafy andro manalina amin'ny fahitana ny razana. Tokony melo hatrany ny tsirairay indrindra ireo mpona amin'ny toerana izay mety hitera-doza amin'izao vanim-potoana mpahavaratra izao. Toerana maro ihany koa no araha-maso akaiky sy nandraisana fehipetra. Hatreto zany dia efa fantatra sady fa ho avy mandritra ny herinandro ny orana dia tokony mailo mandrakariva zany itsika rehetra ny mponina amin'izay mety ho fiakatry ny rano, mety ho fiavin'ny orana izay averina sy anterina trano. Fa ny toerana avo rehetra dia tandondomin'ny fiotsahana na trano na tamboho na mety ho azo ny
toerana iva kosa dia tandondominy fiakaran'ny rano dia ity aloha zany no laram-pamena voalohany ny fitadiavana an'ilay razana dia jerevana ihany koa ny araka ny voalaza azy teo eny tsara faritra Tsimbazaza misy trano ainao irodana sy ny fanalana ireo lobolobo maro samihafa mety hitera-doza ohatrany ty ka rehefa vita zay dia hosahanina ihany koa zany lay vato tsy io ihany tery amin'ny ministeran'ny rano ery koa misy vato izay efa ny fanarana tamin'ny BNGC fa iarahana insala ny manala ny loza. Ankoatra ny eo anivon'ny sampana mpamonjy vona ny corps de protection civile ary ireo mpitandro filaminana nanampy amin'ny asa fikarohana ihany koa ireo orinasa tsy miankana izay manana fitaovana manaraka ny fenitra, eo ihany koa ireo skoto ho fiara-misalama fitadiavana ireo razana izay mbola karohiny. Fanamela takaitra ara-materialy eny amin'ny bord de la mer any Mahajanga ny andro ratsy izay nandalo any amin'ny morontsiraka i Madagasikara. Manao antsoava amin'ny fanarenana ny simany vahoaka ny toerana mampina rakodalsa. Ny ohatra ny fipetrapetrahana eny amin'ny toeram-pitsangatsanganana bord de la mer Mahajanga, ny ranomasina ny maraina teo vokatry ny fiakarany rano ao anatin'izao andro ratsy izay any amin'ny morontsiraka i Madagasikara izao. Noetiny rano niakatra niaraka tamin'izany ihany koa ireo vato avy any anaty ranomasina izay nandravarava ny teny an-toerana. Sendra nijery zany zay dia nahita hoe mikorotana be ilay vato dia nanao tana maro izay teto namerina ny vato mba fandraisana anjara. Fa ilay baolina mampalahelo be mihitsy mijery anazy, mijery angefa mikorotana mampalahelo zany ilay izy mijery an'ilay izy. Raha ny fahitako anazy aloha mafimafy tosika ilay ranomasina tamin'ny alina. Ny harivan'ny latsinainy 21, androany moatsika 22 janvier, zao ny zavatra nambelany. Hita fa ohatrany mampalahelo ihany. Raha ny atsara ny tanàna amintsika eto, tsy tokony ohatran'izao zavatra andalo. Ka manenga zany ny mpitondra mba hijery zao zava-misy eto amintsika zao mampalahelo. Sady manentana antsika vahoaka zany izy ty moa zao fotoagna cyclone zao manentana surtout le ambanimbany toerana mba hiala amin'le toerana mampidoza. Raha ny tatitra voaray ihany koa nisy ny sambo rendrika tany an-toerana nialy ny 1 janoary saingy tsy nisy ny ainana fohy. Miantso ny rehetra araka izany ny tompona ndraikitry ny fanaramaso ny fifamoivozana an-dranomasina amin'ny tsy tokony hafana mampiasa ny ranomasina mandra-piova ny toetry ny andro. Miantso ny tompona ndraikitra ihany koa ireo mponina ny an-toerana handray ny fepetra amin'ny mety hoitoy ny andro ratsy sy ny fanarenana ny tanàna. Ao anatin'izay andro ratsy izay hatrany tedraina misy 5 no voakasiky ny tsy fianarana noho ny oram-be mikijy. Izay ny fampitavam-baovao azo avy any ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ny faritry diana no isan'ny voamafy amin'ny izany Michel Aranarjo. Draina amin'ny faritra miisa 10 eto Madagasikara no niato ny fampianarana nanomboka omaly ary miankina ny fitsaran'ny orana ny fiverenan'ireo mpianatra an-tsekoly. Raha ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, voakasika izany ny draina Betsiboka, Boeny, Sava ary Diana. Draina Diana raha ny fantatra no isan'ny voamafy tsy misy miasa ireo Cisco 10 any an-toerana. Amin'izao fotoana zao aloha dia mifody mikatatra ny sekoly Diego, Ambanja, Ambilobe, Sinosibe. Zay ny fantatra fa mifody satria tena dobo ny tanàna. Fotoana zao dia misy cyclone zone rouge zany any amin'ny faritra Diana ka ny tapaka zany fa tsy maintsy mitsatra kely zany fampianarana satria ahina mafy zay sao dia mizavatra mahavoa ny ankizy fa rehefa mijanona ny oram-be zay vao miverina indray ny ankizy mandeha mianatra. Hatramin'ny androany tsy mbola atahorana raha ny fanazavana trany ny fiantraikany tsy fianarana, atahorana kosa raha toa ka matetika ny fiatoana. Tsy maintsy maka fepetra zahay manao rattrapage satria ny zaza tsy maintsy matanteraka ny programme scolaire, tsy maintsy atao zany, tsy maintsy maka zany fepetra zany zahay. Mbola miandry satria fa tena dobo tanteraka ny sekoly dia tsy maintsy miandry ny rano midina
dia miamby ny olana mba mitsahatra koa zany mba mijanona kely zay vao miverina mianatra ny ankizy. Tena matetika tapitra fampianarana satria be rano ka io manerana Madagasikara. Raha tsy ahivina raha ampitso no vinavinaina ivadiany ilay tangoron-drahona any amin'ny tapana avaratry Madagasikara ho rivo-doza. Mbola hitoeraka izany ny orana any amin'ireo faritra ireo. Hahatratra 50 hatramin'ny 400 milimetatra ny rotsakorana any amin'ireo faritra ireo raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia nahitana trondro maty maromaro eto amin'ny renirano Ambavarano ao amin'ny fokontany Andrakaraka Tolaniary. Nahitana fasy mainty maro be ihany koa. Voalohany ny tranga tahaka izao ho nisy olom-bavom-bahoaka any an-toerana izay manahy mafy ny fahasalaman'ny mponina Gaëtan Andriatsilava. Nahitana trangan-davatra hafahafa tao anatin'ny rano misy ny seuil de versoiran'ny orinasa QMM ao Tolagnaro. Trondro maromaro no maty ary hita teo amoron'ny rano. Ankoatr'izay, nahitana taratra fasy mainty maro be teny an-toerana. Io rano io anefa no iainan'ny mponina ao amin'ny fokontany Andrakaraka izay miaina amin'ny fanjonoana tanteraka. Io rano io ihany koa no isintonana rano fisotro madio ho an'ny mponina ao Fort Dauphin. Ahina amin'izao fotoana ny fahasalaman'ny mponina hoy ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Ahina zany amintsika miteny zao satria matoa misy ireo trondro be dia be maty ireo ao amin'io renirano Ambavarano io dia voapoizina mifanaraka amin'izay koa ny rano izay isintomany tanànan'ny Faradofay ny rano fisotro madio. Ahina ny mety itobahany aretina zany ho an'ny vahoaka ny Faradofay satria hatramintsika miteny zao zany dia tsy misy mihitsy fitiliana ny hoe madio ve azo sotroina io rano io ary ny anjadiana izay fitobahana rano avy nitrandrahana izay tsy fantatra hoe ny fangaro inona nahafaty an'ireo trondro be dia be ireo. Voalohany nahitana tranga tahaka izao tao Tolagnaro raha ny fanazavana. Manoloana izany, manao antoavy izy ireo mba anaovana fitilinan'ny rano na azo ampiasain'ny mponina na tsy. Izay zany dia manaitra ny fitondram-panjakana manoloana an'izay ny mba hijery manokana ny fomba ahafahana zany mijery ny antony manokana mahakasika an'izay fahafatesana trondro be dia be izay ary indrindrandrindra ny anaovana fitiliana haingana dia haingana an'io rano izay sotroiny vahoaka amin'ny Faradofay io mba tsy sanatriny zany io no hiteraka aretina ho an'ny vahoaka ny Faradofay manoloana an'izay fitrandrahana ataon'ny orinasa QMM zay. Efa ela no nisy antsoavy natao manoloana izany. Efa nisy ihany koa ny fitarainan'ny mpanjono ny amin'ny tsy fisian'ny trondro intsony ao amin'ny rano, saingy no dina tsy hita izany ary tsy nisy namaly ny antso. Vahoaka salama manana rano fisotro madio azo antoka no ilaina. Ny vahoaka salama no antoky ny fampandrosoana ny faritra tsirairay avy. Hatramin'ity androany ity tsy mbola nandray karama volana Desambra eo mpiasa any Breville. Miantso ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana vaovao ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Kromita Malagasy Fezo Rafaly. Ny volana Desambra teo no tsy nandray karama ireo mpiasan'ny orinasa Kromita Malagasy. Anton'izany ny fahatapahan'ny famokarana vokatry ny fitokonan'ny mpiasa raha ny fanazavana. Olana ara-pitantanana sy ara-politika nandritry ny fitondrana teo aloha raha nambaran'ireo mpiasa no mampikirosofana ny orinasa Kromita Malagasy. Izy ireo izay miantso amin'ny fandraisana andraikitry ny mpitondra ankehitriny manoloana ny olana seran'izy ireo. Eo amin'ny resaka herinaratra zao ny aty amin'ny toerana misy ny aty moa izay atao hoe anatin'ny zone rouge ihany dia efa fa tsy mandeha anatin'ny 24 heures sur 24 heures intsony ny jiro aty aminay aty noho ny tsy fisian'ny gasoil fa dia tsy maintsy ny eo ampilatahana aloha ny tsitsitsiana dia manoloana ny zavatra izany dia nisy loza mitatao anay zany zay raha ohatra ka tena ritra tanteraka ireo gasoil ireo dia anjaka amin'izay tsy fandriam-pahalemana. Tamin'izany fotoana izay ary zay ny teny mba apio zay ohatra ny jirama fa tena tsy ary nanampy any amin'ny fanjakana na 1 franc fa ny Kromita Malagasy no nanampy amin'ny fanjakana. Malahelo ny mpiasan'ny Kromita Malagasy président ka dia mangataka aminao raiso ary vao aingana dia aingana. Ankilana nefa naminjanona aza ny famokarana ataon'ny orinasa Kromita Malagasy. Mbola manana tahiry ny orinasa izay amidin'ny fanjakana amin'ny fotoam-pahavaratra tahaka izao ary tokony havita ny fampandehanana ny orinasa. Ny zava-misy anefa fanapakevitra ny fitondrana teo aloha no ny vary mora ny vokatra Kroma Malagasy. Nanomboka tamin'ny 2015 io nampivarotana faty antoka ny Kromita Malagasy. Prix de revient $110 ny tonne.
dia zay ampamarotana 90 dollars dia arakaraky ny varotana zany a no mampiditra an'ilay fatiantoko efa tiany midina avy any amin'ny président république ilay izy hoe tsy maintsy zao ny varotanareo a ary tsy maintsy ao amin'ny client storka ny varotan'ny communauté malagasy nefa io storka io a no rehefa natao mifanadihadina lasa io indray lasa manambola amin'ny communauté malagasy zany amin'izao fotoana zao. Ratsehivina anisan'ny mampiditra vola vahiny betsaka anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ny orinasa Communauté malagasy saingy tsy nitsahan'ny totongany izany tato anatin'ny 5 taona. Andrasan'ireo mpiasa ny fandraisana an-tanana ataon'ny fitondrana ankehitriny mikasika ny fanatsarana ny fitantanana ny orinasa sy ny famokarana. Takin'izy ireo ihany koa ny hanafoanana ny fifanarahana amin'ireo rosianina. Tapitra atao ny tapany voalohany vaovao anaraka dokavarotra isika orinan'izay natatsika ny volavolan-dalàna atolotra ireo federasion ivononan'ny orinasa madinika sy salatsalany amin'ny BTP sy ny hydraulique. Fa eo ihany koa ny fanadihadiany raha ny agence capsule sy cultivé FM. Rehefa avy eo ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Taloza rehefa iantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit zao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao alefa saida. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, safidk numéro 1 malagasy. Billionaire Boss Club izay indray no ronan-tsara arahantsika annualina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao dia sarotra amin'ny mpisehatra sy mpandraraha malagasy no manondrana entana any ivelany any eto amintsika. Saika olana arataratasy sy lalam-barotra no sakana amin'izany raha ny fanadidina natao miantarandriana.
saika mitovy avokoa ny sakana ho an'ny mpamokatra sy mpamongady na ireo mpandrara samihafa tsy ahafana manondrana entana ny ivelany raha ny fanadihadiana takireto misehatra amin'ny famokarana patsa sy voamaindreto. Tsy manondrana zay zany fa mbola tsy mahita lalam-barotra miakatra fa vao zao zay vao hitady mpandrara hiara-iasa aminay manodididina le fotoana mahabetsaka ny patsa zay dia mahazo zay ny any aminay any moa tsy dia kilao ny andanjana amatranana anazy fa migony dia ohatra hoe mpanjony tokantrano anankiray farany tsy mahazo izy ny roa gony ohatra anay mpanangona zany dia na hatramin'ny zato gony dia voangona rehefa tonga zay fotoana zay. Tena fanorana zareo reo hitarareo amin'ny zera rehetra zao misy makadao rehefa fonosinay reo zany mandeha daholo ramaso manty tsy asisa vanjobory tena be pakabe ny olona manketa ny olona fidy zay tony eo fa zay mbola tsy mahalakile eo fanondrana fa zay andefa zany dia mankesy dia tsy mbola mahita olona eo be dia be makan'ireny zay. Tsy mifanaraka amin'ny tany entana naondra amin'ny Madagasikara ny tany entana farana tato anatin'ny taona maro vokatrio. Ny taona 2024 ohatra araka ny tarehimarika avy amin'ny Crème avo roeny eo raha oharina amin'ny entana ondrana ny entana nafarana. Ny volana novambra no nisy ny entana naondrana betsaka indrindra nandritry ny taona 2024 iny izay nahatratra 7.7 miliara ariary. Tamin'ny volana oktobra kosa no nanafatra entana betsaka indrindra isika ny tondasa ary nahatratra 8.704 miliara ariary. Totalin'ny fanondranana sy fanafarana entana ny taona lasa no nahitana fa tsy nisy afa-tsy 12.704 miliara ariary ny vidiny entana naondrana ny taona lasa izay raha toka tany amin'ny 712 miliara ariary ireo entana nafarana. Amin'ny ankapobeny, tsiron-tsakafo, voankazo, legioma no aondrany Madagasikara betsaka indrindra ny velany. Manaraka azy ny vokatra ara-tsakafo, ny hazan-dranomasina, lamba, menaka natoraly sy ny maro hafa. Sakafo, herinaratra, kojakoja samihafa, akora fototra kosa no isany afarantsika avy any ivelany. Miatrika lehibe amin'ny toe-karena io fitanilana amin'ny fanafarana sy fanondrana ny entana io, hoy ny mpahay toe-karena. Ilaina araka izany ny fametrahana paikady mahomby amin'ny fampivoarana izany. Fanolotra volavolan-dalàna ho fanatsarana ny fomba fiasa ahafahana mametraka foto-drafitrasa maharitra ny eo anivon'ny Fédération ivondronany orinasa madinika sy salatsalany amin'ny EBDP sy hydraulique Gaëtan Andreaslava. Isan'ny zava-dehibe ho an'ny orinasa madinika sy salatsalany ny fanafainganana ny fandraisana fanapahan-kevitra eo amin'ny mpitondra fanjakana. Ohatra amin'izany ny fanendrena Prime Ministre sy ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika izay nataony filoham-pirenena omaly. Ny taona 2024 valombianipolo andro tateoriana vao tafapetraka izany. Midika izany hoy ny eo anivon'ny PME BTP fa isy fanatsarana ny fitondrana ny raharaha eto amin'ny firenena. Vonona ny andray anjara amin'ny fampandrosoana izy ireo ary manana sosikevitra ahafana miroso amin'ny tsara kokoa. Sehatra telo lehibe no hitanay fa tsy maintsy andraisan'ny PME anjara. Ny objectif stratégique numéro 17 resaka aménagement du territoire, numéro 18 resaka infrastructure de transport, 19 développement rural. Reo dia mila fandraisana anjara ny fédération ny PME zany tiana tenena anatin'ny secteur de BTP sy hydraulique manerana ny nosy. Koa mba ahafahana mandray anjara dia manana volavolan-kevitra ny fédération dia metraka soso-kevitra zany hoe karazana proposition na cadre législatif mba zay asa rehetra atao eto amin'ny firenena karaha asa lehibe dia misy lalàna ilaza fa farafahakeliny 20 na 30 isan-jato tsy maintsy ankinina amin'ny entreprise madinika. Zay mba hampisy ny ataontsika hoe croissance inclusive, croissance partagée satria ny zavatra partagé izay andraisan'ny rehetra anjara ihany no maharitra. Vina napetraka ny fananana foto-drafitrasa maharitra ary ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpikambana. Mangataka ihany koa izy ireo mba ho amin'ny fotoana maintany no isian'ny fanamboaran-dalana sy ireo foto-drafitrasa hafa. Izahay eto amin'ny Fédération PME BTP dia manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana. Hijery lavitra isika dia mba isian'ny foto-drafitrasa maharitra sy hoe tena matotra zany dia mikasika amin'ny fanamboaran-dalana ny tiako andraisana fitenenana. Mba miangavy izahay ho anareo tompona andraikitra isatsokajy amin'ny fikarakarana ny fanamboaran-dalana mba hangatanay andao ataontsika amin'ny tsy amin'ny andro saison de pluie no atao ny fanomboana ny fanamboaran-dalana fa amin'ny fotoana zay tena mba hoe andro maina mba ahafahana hoe manatotosa hatsaka ny sindavana ny fanantanterana io asa io.
fa ny zavatra misy zany a betsaka loatra le fanamboaran-dalana ao anatin'ny andro aviorana dia zay atomboka simba zay atomboka vita dia lasa tsy maharitra le fotodrafitrasa. Porofony zany ny zava-mitranga any mainty rano tsy vita hatramin'ny farany avokoa ny fotodrafitrasa atsangana. Very fotsiny le vola résilie le entreprise de tavela ao zao exemple karaha hôpitalin'ny bloc opératoire Antsalova hatramin'izao asa amin'izao izy agnaty sy entreprise baka Antsalova nanao azy andro fahavaratra entreprise baka Teliara andro fahavaratra no agny tsy possible zany kaya mody ho azy fotsiny le entreprise de tavela tao le raha amin'ny fondation. Nisy ny fionambe nataon'ireo mpikambana eo amin'ny fédération na ivondrona ny orinasa madinika sy salatsala ny androany fotoana ny voriana sy ny arahan'ny faly izay tafiditra ao anatin'ny fampiarabana tratry ny taona. Ny fédération na ivondrona ny orinasa madinika sy salatsalany izay ahitana mpikambana mihoatra ny 700 manerana ny faritra 20 eto Madagasikara. Fa ny mahakasika ny fandraisana andraikitry ny vehivavy indray nitondran'ny agence Capsule Sikolo TV FM fanadadiana tamin'ny ity indray mitoraka ity teboka maro ny tokony hojerena ahafahan'ny vehivavy mandray anjara amin'ny sehatra samihafa hoy ny mpandraraha iray izay nanaovana fanadadiana miantarandreanay. Araka ny hevitrao, inona no tokony atao mba hampivoatra ny vehivavy malagasy? Io no fanontaniana napetraky ny agence Capsule ny arahana tamin'ny Kolo TV tamin'ny olom-pirenena 720 taona no miakatra ny 9 sy 7 volana janoary lasa teo. Ny maro indrindra tamin'ireo nanontaniana izany hoe ny 270 no namaly fa tokony hianatra hatramin'ny ambaratonga faharoa farafahakeliny ny vehivavy. Ny 230 kosa no nanambara fa tsy tokony hitondra voka-loha loatra ary tokony amoraina ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny sehatra samihafa hoy ny 420. Raha ny zava-misy tato anatin'ny taona maro vitsy raha oharina amin'ny lehilahy ny vehivavy miditra amin'ny sehatra samihafa isan'izany ny fandrarana. Teboka maro no tokony ho hatsaraina ahafahana mampivoatra ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eto amin'ny firenena. Maro ngamba ny lesoko na hoe tsy hoe lesoko moa zany fa ataoko hoe fanatsarana tokony hoentina satria araka ny vina napetraky ny filoha tamin'izy mbola nao fampelezan-kevitra teo omena sehatra ny vehivavy dia ohatra hoe ny fahafantarana hoe aiza ny misy ny tsena aiza misy ny tsena misy ohatra hoe raha ohatra hoe anoanondrana entana makany velona zany le mpandraraha. Io koa zany fampahafantarana inavy lalàna misy eto Madagasikara eto amin'ny sehatra ny fandrarana ary aparitaka eran'ny faritra 20 fa tsy hoe hivangonga eto Antananarivo ety any le izy. Io koa zany ny fanamorana ny fanomezana hoe crédit accès au crédit koa anatiny anisany tsy afahana na tsy vehivavy na lehilahy koa rana miroborobo amin'ny sehatra ny fandrarana eto Madagasikara eto. Io koa eo amin'ny resaka formation professionnelle mba ho matianina kokoa zany le vehivavy tsara misy amin'ny fampianarana arak'asa ohatra hoe raha anao ty amin'ny artisanat izy na amin'ny confection norme koa indrindra satria raha andeha vetana ny ivelany ina fepetra takina afana mandeha vetana ny ivelany tokony fantany mpandraraha. Eny anivon'ny orinasa fanodinana sakafo, fandraharana amin'ny famoaham-bokatra, fanodinana akanjo, fivarotana ary asa tanana no misy vehivavy betsaka raha ny fandraharana no jerena eto amintsika. Sehatra izay tokony ho velarina raha ny fanazavana. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nanaitra ny maro ny fahitana fa anazatra ny ekipany FC Fleury any France i Nicolas Dupuis izay mpanazatra ny Bare ny Madagasikara. Nansipirizay izay etiny Henri Flore. Nanaitra ny mpanara-baovao eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena indrindra fa ny petit baolina kitra malagasy ny farany herinandro teo nahita tao anatin'ny trano mikala mpifandraisan'ny kluba FC Fleury nivoaka ny asabotsy lasa teo izay nilaza fa nantsony kluba FC Fleury anazatra ity ekipa ity ao amin'ny National 2 any France i Nicolas Dupuis mpanazatra ny Barea de Madagasikara. Na izany aza tsy nilaza fa tsy hitondra ekipa pirenena malagasy intsony ny tenany fa mbola hiaraka amin'ny Barea de Madagasikara hatrany indrindra fa eo amin'ny fiatrehany ny fiadinany tompondiakany Afrika kanina 7-10 ho tanterana ny Egypte ny volana Jona ho avy izao. Raha iverena ny zavanisy anisany nampisongadina ny Nicolas Dupuis ny nahatafita ny Madagasikara voalohany eo amin'ny tantara ny hiatrika ny CAN. Fanontaniana napetraky ny mpankafy baolina kitra ny hoe aiza hoe zaraka izany ny fanomezan'ity mpanazatra ity ny fanatsarana hatrany ny lalana ho an'ny Barea de Madagasikara. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manangatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany mandrosoa sy nadolo.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Lasso. XXL. nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.